No tanterahana tamin'ity androany ity kosa ny fampiofanana ireo mpitarika ao amin'ny boriboritany faharoa izay mpikambana eo anivon'ny FFF na ny firaisampirenena ho an'ny fahafahana sy fandrosoana. Mitatitra ny vaovao Rotsy Rakoton'Irainy sy Tsiry Rakotarson. Anisan'ny targetra ny FFF na ny firaisampirenena ho an'ny fahafahana sy ny fandrosoana ny anandratra any Madagasikara. Tafiditra indrindra ao anatin'izany targetra izany ny fampiofanana ireo mpitarika ity antoky ity eny anivon'ny boriboritany enina eto an-drenivohitra. Ny tanjon'ny atoko dia ny fampiakarana ny fahefa-mividy mba hanana ny malagasy rehetra sakafo ampy sy trano mendrika. Eo ihany koa ny fahazoan'ny zanaka malagasy tsirairay avy ny fampianarana sahaza azy. Ny fampiofanana izay natao androany moa dia entina hiatrika ny kongresy izay ho tanterahan'ny atoko amin'ny faha 5 sy faha 4 ny volana aprily ho avy izao. Hoe ny tanjona dia ny anangana Madagasikara moderna ka ny rariny sy ny fahamarinana ary indrindra ny mba azoan'ny faritra rehetra eto amin'ity Madagasikara ity miara-mandroso amin'izay eo amin'ny fifanomezan-tanana zany firaisampirenena fifanomezan-tanana firaisan-kinan'ny malagasy no hatanteraka an'izany ary ao anatin'ny fahafahana tanteraka sy herisona marina amin'ny tena fahafandrosoana izany no dia hoe raha fitinina ny zavatra lehibe izay aroson'ny FFF ho an'ny vahoaka malagasy mampandrosoana firenena. Efa niantso ny olona tokony hiatrika izany izay tsy takan'ny mpanao politika rehetra izay mihazakazaka eto sy eroa manana ny foto-kevitra izay dia ny fampandrosoana Madagasikara. Izay kosa nefa dia mahita sy mampirisika ny hoe mandray andraikitra indray mandeha mim-piangonana dia manatanteraka an'izany arak'izay azony atao izy. Ny rarina fotsiny dia mba tsy hifanitsaka amin'ny ataon'ny FFM. Izay aloha dia mino fa ny ray aman-dreny mim-piangonana amin'ny maray aman-dreny an'izay dia manao fampihavanana eo amin'ny lafiny ara-panahy kokoa ny FFM amin'ny lafiny ara-politika kokoa sy ara-pitondrana ny fanjakana. Dia verika fa tokony fameno ireo rehetra ka dia mirary izay mba ahitana tombontsoa eto amin'ny firenena ny zavatra tanterana. Ny antoko FFF dia nanamarika fa tsy mirona velively amin'ny adila politika izy ireo fa kosa mifantoka amin'ny asa eny ifotony. Isan'izany indrindra ny fanamboarana sy ny fanavaozana ireo foto-drafitrasa madinika toy ny lalana sy ny trano fialofana. Miray saina amin'ireo izay mikarakara ny fampihavana pirenena ihany koa ny antoko FFF.